avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indindra natao any rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manoltrano ny vaovao. Ny valy ny ankamatatra manodidina ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ka andrasana ny vokatra tsapahitanana amin'ny asan'izy ireo afaka 10 andro araka nambarany filoham-panjakana. Samy naneho ny fahavononany hiatrika ny asa iandreketany avy ireo minisitra rehetra nandray ny fitantanana ny ministera androany. Isan'ny miverimberina ny hoe tombontsom-bahoaka, fanovana sy fitadiava mba olana. 7 no tratran'ny areti-pivalanana vokatry ny fihinanana sakafo tamina toeram-pisakafoanana iray tao amin'ny commune Bongatsara, district na Tsimondrano, ny aliny Alahady. Efa manaraka fitsaboana avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Nogajaina sy noampangaina ireo mpiasa teo anivon'ny omnisy nandritra ny taona maro noho ny tombotsoan'olombitsy. Anisan'ny takin'izy ireo ny anafoanana ny faux souverain malagasy. Namoaka vola vy natao hanamariana ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ny taona 2024 ny banky foibe ny Argentine omaly. Ny antsiporian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Tona ny fampahalalam-baovao tsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba to amin'ny kilasy tongovava manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay etỳ ampanomboana dia lanatsiny ny fahatarana no lafiny fanomanana fa matoan-datsoratra avy hatrany no ndeha hanokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Valy ny ankamatatra mandidiny ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta raha ny hita samy naneho ny fahavononany hitondra ny fanovana avokoa ireo minisitra vaovao. Raha ny fanohikevitra aloha tao hanao azy izy ireo fa ny andrasana izay ho vokatra azo tsapahitanana afaka 10 andro araka nambaran'ny filoham-panjakana. Matoan-datsoratra. Tafatsangana ihany ilay gouvernemanta. Ministra maro no efa nandray ny fitantanana nanomboka androany na maro azy ireo resabe samihafa eny anivon'ny tambazotra tirasira sy eny anivon'ny fiarahamonina taorian'ny fivalian'ilay ankamatatra. Ankamatatra izay efa nandrasana ny alahady teo ny valiny fa tsy nivoaka. Rehefa samy nilaza ho afapony rehetra roa andro taorian'io nambara ny valiny ka ireny fatabahoaka ireny izy 20 mianadamianaka andrafitra ilay gouvernemanta vaovao. Maro tamin'izy ireo no efa nandray ny fitantanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ary samy namoaka ireo faneho-kevitra nandrasan'ny rehetra taminy fanovana, fanavaozana, tantandalana, mangarahara. Ekena ireo tokoa ny tsy ampy na tsy nisy teto fa ekena ihany koa fa samy nilaza zany avokoa ireo minisitra rehetra ny fandimby hatrizay vantany vao nandray ny fahefana. Samy nanao kabary tsara lahatra fa taony teo ihany ny teo na vao maika aza ny aratsy ilay fomba fiasa sy fomba fanao. Nanao ny tsy netiny teo aloha fa niazakazaka avy roeny noho iny ilay mpandimby azy tamin'ny sasany tamin'ireo departemanta ministerialy. Eny efa taloha zany efa lasa ny zavatra taloha araka ny fomba fiteny. Vao tsy ela ihany koa tsy ampy 10 andro akory zay ilay hetsi-bahoaka ka izao efa filoham-panjakana, prime ministre sy ministra vaovao no hita. Iany Rajoelina efa lasa filoha teo aloha no fiantso azy. Nahazo fahefana noho ny tolom-bahoaka ireo olona voatanisa etsy ambony. Nomeny ny vahoaka nampindramin'ny vahoaka ny fahefana. Voatsely zay ka inona sy antenaina fa samy mahatadidy, mahatsiaro ary iaina izay ny fanarahana teny akanja ireo nampindramina ny fahefana, ireo mpiasam-bahoaka anompo vahoaka araka ny nambarany filoham-panjakana. Kianja izay tsy teto Antananarivo ihany fa nanerana ny nosy samy naneho ny naharary azy ka ilana fitsaboana amin'ny fanaraka amin'izay. Ho an'ireo voantazo fanafody tazo no ilaina. Ho an'ireo folaka mety ohatra ihany koa no sahaza ankoatra ny fanafody hafa. Ho an'ny voan'ny gripa misy ihany koa ny fanafody sahaza azy ary tokony omena azy. Tsy ho amin'izao itsony no hisy ilay fanapa-kevitra toy ny tany aloha
toy ny hoe any amin'ny tsy mivonto no manaintaina na ny amin'ny hoe afa ny entanana farana afa ny entana tonga. 80 andro raha teo ny fotoana nomen'ny filoham-panjakana. Baiko miaramila iny hoy ny mpanara-baovao ka aleo andeha ho hita, aleo andeha ho tazanina, aleo andeha ary hiasa sy ho tsaraina. Tsarainy tantara, tsarainy ny vahoaka malagasy. Amin'izao raha teo efa manaraka politika, efa lasa tia politika, efa lasa mpanao politika sy sarotiny amin'ilay fanaovana sy filalaovana politika ny vahoaka malagasy na ny eto an-toerana io na ny any ampitan-dranomasina. Voaporofo tamin'ireny hetsika ireny fa iray ny malagasy ary miombona ho amin'ny tanjona iraisana dia ilay fanovana, miova ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ny vahoaka malagasy izay efa mifo ary manaraka akaiky dia akaiky ny fivoarany raharaham-pirenena. Tombony amin'izay ho mailo sy ho maly ny ireo nampindramina ny fahefana ka tsy ho sahipilila. Sarotiny amin'ny tolona niarahana anao ny vahoaka malagasy, sarotiny amin'ny tolom-bahoaka ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny. Samy sarotiny araka izany ny rehetra, fa sarotam-piaro izay azo adika ho fitiavana ilay tanindrazana. Rehefa samy tia inona fa rosony dia any amin'ilay Madagasikara tsaratsara kokoa, malagasy ametraka lova tsara ho an'ny tanjanaka. Izay matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao eo anatrehan'ny fitsanganan'ny governemanta sy ny fanatanterahana ireo famindram-pahefana samy hafa amin'izao fotoan'izao raha fitinina dia ny hoe aleo andeha hojerena sy horefesina amin'ny asany any minisitra tsirairay eo anatrehan'izay. Fa samy naneho ny fahavononany hiatrika ny asa iandreketany avy ireo minisitra rehefa nandray ny fitantanana ny ministera androany isan'ny verimberina ny teny hoe tombotsomba oka fanovana fanarahan-dalàna ary fitadiava mba olana andao rahantsika ny antsiprian'izay. Iverina amin'ny vahoaka malagasy ny tanin'ny malagasy izay misy olana sy nalain'ny olona ankeriny toy ny nosy sakaty, nosy mitsio, ampasindava, laniera sy ny sisa hoy ny général Lilson René de Roland, ministry ny fanajariana ny tany androany. Ho an'ireo fanoloanan'ny fokon'olona sy ny olotokana tsy maintsy ny vahoaka izay maro no atao laharam-pahamehana isitraka ny taniny. Hamoraina ny fikarakarana ny tany na ara-potoana na ara-bola hoy ny ministra androany. Na izany tsy maintsy atao anaty fanarahan-dalàna raha ny fanazavana. Ny olany tany rehetra zany misy ato Madagasikara indrindra fa ny mahakasika ny vahoaka dia ireny no voataontsika vendohan-draharaha. Ny tany ho an'ny vahoaka rehefa sotomin'olona tamin'ny alalan'ny fomba zay tsy ara-dalàna dia reny aloha zany ataontsika vendohan-draharaha milazana amin'ny fokon'olona. Ka eo antsika ahitazy fa dia lera-iasa tanteraka ny tenako amin'ireo teknisiana satria mahay ny teknisianareo fa mety sy nampiasaina amin'ny tompony. Nandritra ity fifamindram-pitantanana ity, nanambara ny ministra teo aloha naina Andriatsitohaina fa tsy isehatra amin'ny politika intsony. Ankoatra izay, ho an'ny ministeran'ny raharaham-bahiny, izy paikady ara-diplomatika hanamora ny famerenana ireo nosy malagasy botoy ny firenena hafa. Mifanindry andalana amin'izay, ny fanafoanana ny sazy natao ny vondrona afrikanina miatra amintsika. Paikady matotra, paikady mafonja, ary sy paikady n'olotokana fa tena fieraha mirona amin'ny atao hoe hetsika diplomatika na offensive diplomatique, stratégie diplomatique, fandresendahatra ahafana manala na manafona amin'ny ilay sazy. Mila mirahina ny folalin-da hitandrona ny fandriam-pahalemana sy ny filaminam-bahoaka ary ny tany tandalàna hoy ny ministra ny volalin-da. Nandisy ny resaka mandeha ny amin'ny mety hiverena ny base militaire frantsay any amin'ny faritanina Antsiranana ihany koa ny ministra tompon'andraikitra. Tsy marina zany aloha tsy isy ny base militaire frantsay any Antsiranana fa ao anatin'ny fanovandravitra kosa dia mety ametraka base militaire eto amin'ny base marine ny zahay amin'ny sistantsika Madagasikara satria raha malala fa raha ny base marine dia any Antsiranana ihany no misy ny folo alindana ny tafika malagasy. Fiaraha-miasa misy foana fa itsika no masimandidy eto amin'ny firenena dia itsika no mitatana ny zavatra rehetra zay atao anatin'ny folo alinda dia ny folo alinda ihany koa malagasy. Tsy tonga amin'izao fiovana izao isika raha tsy nisy ny etsi-bahoaka hoy ny ministry ny asa vaventy vaovao androany. Tsy tanteraka, tsy tonga izao fiovana zao
raha sy nisy ny esvahoaka teo noho izany a dia ireo vahoaka reo a no patrontsika voalohany zany hoe manana adidy amin'ny vahoaka isika tsirairay zay mizoreto zao izy no mpe karamatsika volavany zareo a no hoantsika raha sisy ny vahoaka zany a tsy afaka miasa isika ina zany ny tiako tombavana an'izay a miasa ho an'ny vahoaka isika ary raha tsy afakoa reo vahoaka reo no izany a dia azo teramaina foatsika avy amin'ny vahoaka tsy maintsy isy fanapahan-kevitra entitra sy tsy miovaova raisina ato anatin'ireo volana ho avy hoy ny ministry ny angovo sy ny ankoranafy vaovao tsy maintsy toy ny tetikasa efa natomboky ny teo aloha miantso ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpanjifa iara-miasa amin'ny fomba mangarahara sy mahomby miaina anaty fahantrana ny valopolo isan-jato mahery ny malagasy ampin'ireo loza voajanahary samihafa mpahazo ny Madagasikara mafy ny asa miandry amin'ny fanarenana sy fiahina ara-tsosialy ho an'ny mponina indrindra ireo fianakaviana marefo hoy ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina raha ary nirina Sidonia Androany taorian'ny fandraisany ny fahefana hitantanana ity departemanta ministerialy ity misy paikady vitsivitsy moa zany izay nieritreretinay ho tanterahana ato amin'ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina dia tafiditra agnatin'izay ny hanatsarana ny farampianan'ny malagasy sy ny fiahina ara-sosialy hiaro sy hanohana indrindrandrindra ireo voantsokajy ho marefo tafiditra agnatin'izany ny vehivavy ny ankizy ny zokiolona indrindrandrindra ireo manana fahasambanana dia hametraka koa rafitra eny fotony hoentina mandrindra sy mandamina ny fiarahamonina ho jerenakaiky ny fitaovana ny fampitaovana sy hanome tantsoroka ireo ankohonana na fikambanana manana tetikasa madinika hanova ametraka ny mangarahara hiasaingana hiara-entana isan'ireo voambolana nambaran'ireo ministra vaovao izay nandray ny fitantanana androany ny andrasan'ny rehetra ny fanatanterahana izany sy ny vokatra azo tsapahitanana ho an'ny vahoaka ato anatin'ny feim-potoana 2 volana ankoatr'izay voambolana samihafa voaresak'izay anitsin'le soka nataony teo aloha amalany lahara-pamena ny vahoaka araka ny toromarika ny filohampanjakana ireo no isan'ny naverimberiny ireo minisitra vaovao androany nandritra ny fandraisam-pitenena ny tao anatin'izay lanonana famindram-pitantanana teny anivony ministera samihafa izay androanonana totosaina ny famindram-pitantanana tamina ministera maro raha efa tafatsangana omaly ny gouvernemanta samy naneho ny fahavononany avokoa nandritra ny lanteny ny tsirairay ho an'ny ministry ny jony sy ny toe-karena manga vaovao ajanona tanteraka ny fomba fiasa teo aloha ny sikolikoly anono ny fangatahany mpisehatra amin'ny jony sy ireo mpandraraha hoy ny nambarany ho alalahany ny fifaninanana mba hisiny ny monopole ary ampiakatra ny vidy mila janona tanteraka ataoko hoe rupture amin'le fomba fanao taloha satria dia ny kolikoly zany no tsapan'ny opérateur ary feo napekariny zareo taty amiko hosokafana zany zio mba ho maromaro ny mpandraran hiasa amin'izay sehatry ny exportation crabe vivant zay dia amina règle de marché zany hoe misy compétition zany io dia miakatra io vidim-bokatro isan'ny lahara-pahamianana petraky ny filoham-panjakana ny anatsarana ny fampananana azy ny fanomezana asa sy ny fanamafisana traikefa imasoana faran'izay aingana izany ho ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena raha samba ny Alain Désiré akoatr'izay hotratrarina ao anatin'ny foezaka ny tanjona anatsarana ny letan'ireo anteleta malagasy amin'ny fanatanjahantena aloha isaraka tsara ny fitantanana ny fédération sy fitantanana ny ministera fa mifampiankina ireo dia izahay ministera zany ezaka tady foana ny vahaolana satria force de proposition ny ministera fa tsy mijabaka velively amin'ny raha fitantanana ny fédération manamora ary manampy ny ministera fa teny karamboalohany fa mitohizanay arak'izay azo tao ao anatin'ny politika ny fisitrina ny fanampiana na ny subvention amin'ireo fédération ao anatin'ny programme sy ny calendrier sy fampiofaritra
ny fisorohana ny doritaneto no irosoana farak'izay aingana hoy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy vaovao manisy manana ara-fanomezan-tsoa Mikael efa misy ny fandaharana asa ho amin'izany raha ny fanazavana misy olandrano tao nisy olanjiro ny rano nefa tontolo iaina dia miankina amintsika isan'hoe ty ministera ty enkinana aim-bahoaka be tabe indrindra na famelomana ny mpiaramonina mpiara-tanjazana antsika era Madagasikara tanety efa mafy mila miasa tsika ahoana ny anatsihan'izany teny afaka lazaiko aloha androany dia misokatra zay amin'ny fifampiresana ho an'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina vaovao Gasikara Fentsokosy ho apetraka ho daty iray ny taom-baovao malagasy ka ho andro tsy fiasana nefa andrasakarama isany koa ny lamina ijerena manokana ny zony mpamborona sy ny mpisehatra amin'ny sary mihetsika resaka lisansa rehetra ho an'ny radio sy ny tele rehetra za manerana Madagasikara verenana ho jerena daholo io moa normalement amin'io hoe misy lalàna tokony misy appel d'offre dia io na avaty aminay zay ataontsika hoe ao anatin'ny fanavozana androany na ny avy amin'ny teo aloha liza zany ka tsy manaraka fipetra moa dia miara-janona daholo izy aloha fa hijeritsika ary zay no antony hoe rehefa tsonontsony ny fréquence amin'izao fotoana zao so dia fotoana koa hoe iresantsika n'le resaka TNT zany mba ahafahanrehetra tena malalaka vonina iara-iasa amin'ny sehatra tsy miankina ny mpanao asa tanana ny mpiara-miobinantoka ary ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana hoy ny ministra vaovao hiasa amin'ny fanitsihana mangarahara ary fahafoizan-tena ahafahany Madagasikara ho hitan'izao tontolo zao ao anatin'ny fananjana rafitra sy ny tombotsony ny daholobe famerenana ny fitantanana tsara bonne gouvernance amin'ny alalan'ny fitantanana entitra ny loharano-karena ananatsika fametrahana sehatra fampiresahana mahomby amin'ny sehatra tsy miankina fanaraha-maso fanatanterana ireo tetikasa lehibe sy atota taratasy manan-danja io le resan'ny olona hoe dossier chaud fanohanana ny famelomana indray ny destination Madagasikara fiara-miasa amin'ny maso ivo amin'ny fampiroboroboana sy fampahafantarana ny fizahantany sy ny asa tanana ny fahavononana amin'ny asa anjakan'ny tany-tandalana no tanjona hoy ireto ministra vaovao ireto fa tsy maintsy averina eto Madagasikara ireo vola azo tamin'ny tsy ara-dalàna amina miliara maro vao miparitaka ny velany ho ny ministra ny fitsarana Faniriso Ernaivo androany nandritra ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny ministra teo aloha ankoatr'izay isy ihany koa ny afepetra ho raisina amin'ireo gadra tsy politika navoaka ho ny fanazavana netiny tamin'ity andro anty rina fitiavana tsy misy indra fo fa miatra avy hatrany ny tolérance zéro an'ireo mihevitra ho tsy maty manota sy ambonin'ny lalàna hatramin'izay vinavinaina ho 10 miliara dolara ny vola azo tamin'ny tsy ara-dalàna very sy miparitaka any ivelany raha ninambaran'ny ministry ny fitsarana tsy maintsy averina eto Madagasikara zato isanjato ireo vola ireo ho fampiarana ny tany-tandalàna hoy ny ministra hisy firenena efatra iara-iasa amin'ny firenena malagasy amin'ny famongorana ny ady amin'ny kolikoly vinavina any amin'ny 5 milliards de dollars any ny ataontsika hoe bien malaky na vola miparitaka avy any ivelany any izay tokony ho averina ty Madagasikara dia mety amin'ny olona maromaro izy ireo fa tsy voatery hoe anankiray ary mety misy fananana sy ataontsika bien tsy voatery hoe ho vola zany fa mety fananana mipetraka ihany koa tsara mariana nampiatonana tamin'ny asako dia noho ny antony politika dikan'izay zany rehefa miala tao amin'ny fitondrana ny olona izay nampiato ana amin'ny asako dia afaka averina amin'ny loany izany asa izany ny amiko manokana ny didy rehetra izay mivoaka momba azy hitanareo reny hoe condamné zao efa voafafa reny ny ST efa voafafa reny ny famerenana oby tsara dia efa mandeha any ireo koa fa iny zany dia mandeha ho azy misy tamin'ireo gadra nivoaka no tsy gadra politika raha ny fanazavana hisy ny fepetra ho raisy ny fitsarana amin'ny olona namoaka izy ireo sy amin'ireo voafonja nivoaka ankoatr'izay miditra antsehatra manohy ny fanadahadiana momba ny raharaha mamiravatomanga ihany koa ny fitsarana malagasy za nisany nanao ny listan'ireo olona izay voatazona no antony politika na ataontsika hoe resaka Facebook sy zavatra ohatr'izany dia nisy ihany koa ireo le hoe noho ny anton'izay politika noho ny nanagadrana anazy dia lazaina fa tenta la sûreté de l'État
kanefa 1.30 miampy eo amin'ny 7 na 1.20 eo izay no total ny gaga nefa izay fa mahatratrany amin'ny 1.70 zao lista aminao dia ohatra mbola misy miampy ka dia ozy izy hoe ireo lista reo zany ho jerevanay tsiraray izay tsy ao anatiny izay critère mahagadra politika zay dia tsy maintsy andraisana fepetra. Iny zany efa nanomboka talohan'ny nandraisako asa en tant que représentant ny présidence de la refondation de la République de Madagascar ary mbola mitohy hatramin'izao manana 10 andro izahay anaovana dossier ngeda be dia manana fotoana lavalava kokoa noho izay zay anohizana anazy fa mitohy ary aharitra amam-bolana maro satria tena goavana be. Efa misy ny marimaritra iraisana manoloana ny fitokonana ny mpandraharahan'ny fonja raha ny fanazavana azo nandritra ny famindram-pahefana sy famindram-pitantanana teo amin'ny ministry ny fitsarana teo aloha Rakotomandi Benjamin sy ministry ny fitsarana vaovao Erneve Fanirisote ny faravohitra androany. Isin'ny fanovana eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa amin'izao fotoan'izao tsy tokony hijanona ho lalàna ny fanambaram-panana nataon'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony rehetra mialohan'ny fandraisana ny fitantanana ny firenena hoy Parrain Auguste tokony ho faritana ny feim-potoana tsy maintsy anatanterahany zany ary aray maso sy verenana rehefa miala amin'ny fitantanan'ireo voakasika amin'izay fitantanana ny firenena samy hafa zay andoarantsika ny antsipirian'izay miaraka amin'ny tsiaro Rasoarvelo. Tokony ametraka fanambaram-paminanana ireo manampahefana sy tompona ndraiky mpanjakana ambony rehetra araiky ny voalaza ao amin'ny lalàna laharana 420 tsipika 8 ny 12 aogositra 420 momba ny ady amin'ny kolikoly tsy nisy fanaraha maso mazava sy entitra nijanona ho lalàna fotsiny zany hatramin'izay hoy Parrain Auguste Front National ny antoko tsara afina androany vokany araha mahita ny ayay samihafa amin'ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna sy ny tsimbolana be resaka tamin'ny fitondrana teo aloha satria izy io nge formalité fotsiny izy io petrakany petrakany dia sisy mizery an'igny ankory rehefa avy eo donc zany zavatra sy tena hoe rehefa hiady amin'ny kolokolo asika dia zay tokony ataony io mba tokony manana accès an'igny daholo gn'olo amina site izy site internet dia fantatra hoe tiany zavatra nanagnany teo dia fa hita izany fa roatra zany zavatra zany dia misy sy nanatragno hoe sasany taloha tonga dia fa nanatragno be izy lefa avy eo dia sy dia efficace loatra zany izy amin'ady amin'ny kolokolo fa io koa ne sy maintsy zereo koa fa sasany koa ne misy soatana aminazy le raha fa amina fianakaviana amin'avana amina namagna ohatrasan'izany amarininao zany hoe taizany magnano an'io zavatra satria karama izy sy azaonao an'io fa sy misy zavatra nataonao tany ambadibadika nazaonao an'io tokony ho entitra amin'ny fanambaram-pananana ireo rafitra mpanara-maso manomboka izao raha ny faneho-kevitra hatrany mila saziana sy andraisana fepetra ireo mpitondra teo aloha tsy nanao izany fa tsy hijanona amin'ny fanagiazana ireo arena fotsiny ihany tokony hovany zany lalàna amin'io fa resaka fotsiny io dia fa nanao an'izay izy zao mialagna misy zao mba tokony zerigny koa zany hoe déclareo indray le zavatra nataonareo ary sy miandry déclaration fotsiny fa tena hoe sokiriny tsara misy satria mahita an'io tragno be anagnany le misy sasany io sy nanagna ninona izy avy andafa agny dia tapitapika eo izy dia manana tragno be misy zavatra any atao tokony atao eny zany io fa io ihany nge mavoasika ne resaka corruption io dia resaka sy maty-manota impunité vita igny dia mialagny menamena ny tabataba amin'ny Facebook dia vita dia adigno dia manao koa ny sasany magnaraka manampy amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny arena sy ny fanapahan-kevitra ratoekarena maharitra ny fanambaram-pananana tsy nahasarotiny zany tamin'ny fitondrana teo aloha ka antony tsy nisy ny mangarahara sy navery ny fitokisany besin'ny maro tamin'ny asa-panjakana 70 no tratry ny areti-pivalana navokatry ny finanana sakafo tamina toeram-pisakafoany ray tao amin'ny commune Bongatsara district Anatsimondrano ny aliny alahady efa manaraka fitsaboana avokoa izy ireo amin'izao fotoan'izao ka tsy misy ina ny aindy ahoany fanazavany nakatona vonjo maika mandritra 2 andro ankilan'ny fivarotana hani-masaka rehetra ao amin'ny commune Bongatsara eo ampiandrasana ny valin'ny fitiliana natao amin'izao fotoan'izao Daniela Minoarso
nanomboka ny aly ny alady lasa teo olona 7 isa no fantatra fa tratry ny fahapozinana ratsakafo tao amin'ny fokotany Ambolamena vohitra ny Tsahalava commune Bongatsara taorian'ny fihinanany composé sy sandwich tamina toerana fivarotana ny masaka iray tao ny toerana tamin'ny alady marina zay ny tana composé tary ambany tary teo amin'ny fivarotana composé zany dia nanomboka maly marina zay vao eny fiatraikan'le izy dia nanomboka teo dia narary ny kibo dia fampanina dia mivoaka any amin'ny WC foana dia saika dia hoe ho any amin'ny dokotera dia nandrasana nanana pile ihany aloha ilay izy dia tsy mety sitrana mihitsy dia naheno feo tamin'olona hoe pozina tamin'ilay sakafo no navoan'ilay izy fa olona betsaka be nivoan'ilay izy dia nanantona tary amin'ilay tompon'andraikitra tary izy zay dia izay natonga ny taty tamin'ilay composé nohanay aloha misy sao dia salade de pâte dia ovy dia izay ihany fa mihinana eo foana izay matetika ilay izy nentina nody tany an-trano dia enay ohatrana hirakirana be ilay ovy fa mbola vanina ihany isan'ireo narary ihany koa ny zanaka sy ravavy n'ilay mpivarotra raha ny tatitra trany olona manodidina ny 13 teo no voaterina lefa tany amin'ny CHU Gérard Piflo raha notsaboina tao amin'ny CSB2 sy hôpitaly manara-penitra Anjomakely kosa ireo olona 770 ambiny tsy nisy ny enana fohy tsy misy ahinana ihany koa ny an'izy ireo raha toka olona misy telo amin'ireo no mbola ray maso akaiky amin'izao fotoana telo no ataoko hoe atao mise en observation atao amin'ny CSB2 dia fanretraretra efa lotsy daholo amin'ny ankapobeny dia le fifalanana misy ny fifalanana dia marary ny kibony manotika ny kibony dia sasa moa zany nandoto tsisy atahorana ny ain'ireo fanoty ireo fa naizany zany nefa ny mpiasan'ny fahasalamana dia manara-maso an'ireo any amin'ny tokantranony any misy ireo mpanentana ara-pahasalamana nentina ny toerana dia misy koa moa ny telefôna ny ato amin'ny CSB2 zany efa menany zareo dia raha sanatria misy tranga hafahafa dia manatona aty amin'ny CSB2 ireo zareo na miantso dia na ny mpanentana ara-pahasalamana ireo koa mitondra an'ireo marary ireo makaty raha sanatria koa mbola misy atao hoe ka vaovao dia afaka manatona aty izy ireo fa ny tsara marina moa zany ny fandraisana tanana tena maimaimpona malona ity tranga ity nisy ny fipetra vonjimaika no raisina ho an'ilay mpivarotra ny masaka izay voalaza fa ny andohany io tranga fampozinana ratsakafo tao amin'ny fokotany Ambolamena io ny ona tamin'izay teo dia nisy ny fampiresana satria avotao ny aingana le soritsaretina zay tamin'ny alahady ny nanomboalo soritsaretina io tamin'ny raty teo fa sokony miadana mbola le aretina le olany tatratran'le aretina koa nanao dokotera tena ny afo tsisy avy dia nanatona CSB2 na avy dia mifampilaza fa feo fotsiny sakafo tetsy dia efa fampiresaka tamin'ireo le tompon'le gargoty zay Anjoany dia nisy fipetra niraisin'ny commune sy ny ministèren'ny santé ary ny ministèren'ny commerce amin'ny fanankatonana vonjimaika le gargoty nanomboka Anjoany zany dia efa katona le gargoty ankoatra izay nakatona mandritra ny 2 andro ihany koa ny fivarotana sakafo rehetra ho Bongatsara isorohana ny loza hafa eo ampiandrasana ny vali ny analizy raha ny fanazavana trany dia izay ihany koa no hoentsika misendedevé teo anaty doka fohy mbola maro ny fanadidina sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny atoy ny rarara vatomanga atsy amin'ny nosy Maorisy amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fitakiny ny mpiasa ny orinasa Sekraine na ny Antsiranana ankehitriny ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay aza misaraka aminay ary Benzol, la référence en lubrification pour les professionnels. Compressol ISO 46, l'huile compresseur conçue pour la longévité et le rendement de vos équipements. Hydroforce ISO 32, une huile hydraulique fiable, même dans les conditions les plus exigeantes. Benzol, la qualité au service de vos machines. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade, au sein d'Agro-Industrie. Avec Agrimarine, donnez vie à vos projets agricoles. Remorque 5 tonnes, fonctionnelle et efficace, idéale pour les petites exploitations.
Remorque 6 tonnes, polyvalente et résistante, parfaitement adaptée à tous les travaux agricoles. Remorque 10 tonnes, solide et endurante, conçue pour les charges lourdes et les longues journées de travail. Des remorques conçues pour durer, pensées pour vos performances. Agrimarine, la fiabilité au service de votre productivité. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade au sein d'Agro-Industrie. One, two, three, four. What are you waiting for? Come on, follow me. Come on, dance with me. Just lead your destiny as far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Indraindray saro-patarina ny fambaran'ny AVC. Ny segondy iray anefa dia mety hampiovan'ny fivoaran'ny aretina fa sahiranana amintsika tsotra izao. Tsy fahafahana manangana ny sandry iray. Indraindray manjavozavo ny fiteny, toa mihasarotra ny fanonana ireo teny. Raha misy ray amin'ireo fambary ireo, aza miandry, antsoy avy hatrany vonjy-taitra ary manatona dokotera na hopitaly akaiky indrindra. Mandraisa fepetra malaky ho famonjena ny aina. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azoazo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao Sedo, malefaka tsara kalitao, nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Nenyo, lany papier. Tia! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio coco. Mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Bacheliers, étudiants ou salariés, prenez votre avenir en main avec ESUM, une université moderne offrant des formations en présentiel et en ligne, de la licence au master, habilité par le MISUPRES et diplôme reconnu par la FOB. Choisissez parmi nos 6 mentions, statistiques, informatique, gestion économique, communication et droit privé. Obtenez votre licence seulement en 2 ans, connexion Wi-Fi à haut débit et salle de laboratoire pour vos pratiques. Adresse, Indava-Membre, infoline 034 33 925 69. Visitez notre plateforme www.esum.academy. Facebook, ESUM Académie officielle. Inscription ouverte. Préparez votre avenir avec des professionnels. ESUM, le défi de la réussite. Wayo! Atavy mamiratra amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ity e! Araroto mibalika homme 40+. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro, misy jiro LED matanjaka afaka mamahana finday. Mibalika homme 40+, manomboka 700 ariary isanandro fotsiny. Sady ny raha hotelo alariary mipetra-bola voalohany. Nidina 219 000 ariary monja kosa ny vidiny raha aloha indray mandeha. Misy fiantohana roa taona. Mibalika mamiratra no avoko. Anay baka toliara toy mamboly raha maro ako tsy tia balahazo. Karakarainay malagasy lafarina zato isan-jato fikarina eto atoerana manify sy maivamaivana ery. Raha andoky raha matsiro sy mora le volony andramoka zaho an'io no mampiavaka amin'ny malagasy. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampilalambavao amin'ity ala ity. Naverina nahiditra ponjy indray na Serbeki Androany izay voapanga ho prêtre kombakomba Mamy Ravatomanga amin'ny raharaha famotsim-bola amin'izao fotoana izao andaniny nametraka fitoriana teo anivon'ny fitsarana tampony ao Maurice Mamy Ravatomanga tamin'ny alala mbosolo vavany anafoana ny didy fanagiazana ny fananany amin'izao fotoana izao. Ndao rahantsika ny antsiprian'izay. Naverina amponja Androany na Serbiki rehefa niakatra teo anatrehin'ny fitsarana tao Paul Louis Izy Androany. Izy izay voapanga ho nireitsy kombakomba tamin'ny Mamy Ravatomanga tamin'ny raharaha famotsim-bola. Nosamoriny voamera misana ny eloka bevava arabola FCC ao Maurice Inaser ny izy malasa teo.
nampidirina amponjavonjamaika ny alatsinainy teo ary nanohitra ny famotsorana azy ny fampanoavana andaniny mbola voatazona sy arahamaso ao amin'ny hôpitaly Imam Ravatomanga tsy mbola nahazo alalana ny hivoaka raha nivaly ny fitiliana farany afaka hivoaka toeram-pitsaboana afaka fotoana fohy ny tenany ary miandry azy ny FCC izay anao ny fanadahadiana azy ankoatr'izay nametraka antota taratasy fitarainana tao amin'ny fitsarana tampony ao Maurice Imam Ravatomanga antota taratasy anohitra ny didy navoaka ny FCC tamin'ny 20 oktobra 2020 mikasika ny fanagiazana ny compte any amin'ny banky tsy ara-dalàna ary manitsakitsaka ny zone ity fanapahan-kevitra Mauricianina ity ka antony zao fangatahana fanafoanana ny didy izao hoy ny mpisolovavana araka ny loharanom-baovao azo misy orinasa Mauricianina roa ihany koa tafiditra amin'izao raharaha izao. Fanohizantsika ny fampahalalam-baovao nogejaina sy nampangininy ireo mpiasa teo anivony Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques nandritra izay taona maro zay noho ny tombontsoan'olombitsy. Takin'izy ireo ny hanafoanana ny Fonds Souverain Malagasy amin'izao fotoana izao ankehitriny anatiny fotoanany fahafahana maneho ny fahavononana ireo manampahaizana momba ny arena kibony tany ireo izy ireo izay ho anivony amin'isy amin'izao fotoana izao hitondra ny anjara birikiny ho an'ny firenena onona saina no mitatra ny antsiprian'izay. Isan'ny stratégique ahafahana mampiakatra aingana ny toekarem-pirenena ny fahafehezana ny fitrandrany ireo arena kibony tany. Tsy nomeny ny fitondrana teo aloha toerana nefa izany ho ireo mpiasa eo anivony Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques tamin'ity androany ity. Mangataka izahay ny amerenana indray ny asina sy ny fahaleovantenany eo amin'isy amin'ny mahatompona andraikitra voalohany azy amin'ny fandrindrana sy fikarohana ny loharano-karena stratégique eto Madagasikara izay nisy fanakatsakanana sy faneriterena ka tsy nahafahanay nanatanteraka tsakany sy andavany ny asanay amin'ny mahabrao teknika azy isan'ireny ohatra ny promotion pétrolière izay nahato nanomboka ny taona 2024 mangataka izay ny amerenana indray ny eo amin'isy ho eo ambany fiahian'ny fiadidian'ny repoblika mivantana toy ny tamin'ny vanim-potoana nanganan'ny mpitondra fanjakana azy tamin'ny taona 1979 mangataka izahay ny amerenana ny eo amin'isy ho solon-tenam-panjakana ao amin'ny orinasa QMM izay nanendry ny FSM na ny Fonds Souverain Malgache ny solo toerana ny eo amin'isy tao ary ny handravana tsy misy fepetra ny FSM izay natsanga ny fitondrana teo aloha. Misy ny vokatra fohy antonony sy lavitrezaka afaka aroson'ireo teknisiana sy manam-pahaizana malagasy eo anivony amin'isy raha ny faneho-kevitra hatrany miankina amin'ny filan'ny fanjakana. Raha tonga ny fotoana izay anomezana zareo fitondram-panjakana valiny mahafapo dia mazava ny lalana izoran'ny orinasa zany fa anisany tena mitondra fampandrosoana goavana fampandrosoana amin'ny firenena eo amin'ny resaka hoe vokatra mahita isika ny solika izay anisany ndraikitra misy ao anatin'ny fitrandrana. Raha mivaly avokoa zany ireo fangatahana ao anatin'le fanambarana ireo dia afaka manao ny asany atsakany sy andavany eo amin'isy izay misehatra ao amin'ny mine sy ao amin'ny pétrole. Ohatra hoe promotion pétrolier dia ahafahana mahatonga ny mpamatsy vola hitady ny solika eto Madagasikara indray. Ohatran'izay koa misehatra ny mine izay hoe stratégique mahatonga ny olona raha tsy ilaza fa tsy hoe hitady uranium eto Madagasikara. Ilaina ny mitrandraka ireo arena kibony tany hivadika ao arena hampandrosoana ny firenena. Mifanila-dalana amin'izay ny fifehezana sy ny fanaraha-maso ireo mpiantsehatra isan-tokony manomboka amin'ny orinasa madinika izany hatramin'ireo mpitrandraka vaventy. Iazo anantsiranana vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tsy mbola milamina ny raharaha eo anivony orinasa Sekren ho antsiranana ankehitriny. Mitony fitakian'ireo mpiasa sy mpisotro ronono amin'ny fialan'ny tale jeneraly amin'ny toerany. Ny mamonjy kelikely ny orinasa ny ampitantana raha ny fanazavana ka ny fanesorana azy no isan'ny vahaolana voalohany angatahan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Stanio Bezara kolo antsiranana. Tsy voandroana akory ny taraina ireo mpiasa sy ny mpisotro ronono ao amin'ny Sekren. Efa taonany maro no niseho ny olana saingy tsy nisy ny eno. Amin'izao fotoana izao dia mifoha indray ny feon'ny mpiasa manambara mpabe-maso ny tsirariny sy ny tsy fitantanana ara-dalàna ao amin'ny orinasa. Olana amin'ny Sekren
misy ola voakarama olon-karama izy dia fanlefa efa tsy eto fanlefa fa misy olo voakarama napetraka mitantagna secret lettre tamin'ny 2010 jusqu'izy eo efa retraite lettre tamin'ny 2023 kanefa mbola apetraka fanjakanao fa magnano asa tsara zegny hono mbola mahazo kitisy manoho ny asa hitatsika amin'ny banderoliny aty fa zay magnambara horen-tany horen-dagnitra fa ny faty antoko secret 9 milliards isan-taogno 9 milliards ariary mbola mahazo kitisy toy izy asanao fa tsara eto zay mitodika aminareo tompon'andraikitra amin'ny fagnivagna eto amin'ny firenena magnano akory ny fieritreretinareo hoe faty antoko 9 milliards ariary isan-taogno mbola mahazo kitisy tokony toizigna ny asa ankoatra ny asa tsy mandeha dia mahazo vana koa ny olana ara-tsosialy mosary tsy voalohany hofatrano tsy mianatra ny ankizy ary na dia marary aza ny sasany dia tsy misy vola anarana fitsaboany efa menatra eo anivon'ny fiarahamonina izay evadiny mpiasa hoy ny renim-pianakaviana iray araka koragna jiaby nambara teo igny tegna hita fa lakozinay tsy mitsemoko megnatra zay mivolagna fa vadiny mpiasa secret taloha mirehareha zay koa fa avy faravolagna le 27 joti efa tsy miboaka la date fa mitovy fo na le 27 na le 1er ndreto mitondra teny zahava zay zanakanay maro ny tsy nianatra hatrizay katramizao maro ny vady misaraka maro ny maty maro ny kivy avoaroaka afondron-tragno no nino vola mafy 12 volagna zegny nefa kory matao tsisy tsoaza fa isoragna ndraiky zagnahary mbola magnambo zay fa raha azo atao dia alô adosy lay tsy mavita amin'ilay asany manoloana izany rehetra izany mitaky fanovana aingana ireo syndicat sy fikambanana no tsikarain'ireo mpiasa ihany koa ny knaps izay everiny tokony ho mpiaro ara-tsosialy azy ireo saingy voalaza fa miara-mandika lalàna amin'ny mpitantana ny sekreny mangataka ny isiany fanadediana manokana ireo mpiasa mba ampanjaka ny lalàna sy amerenana ny fahatokisana amin'ny setra industrialy eto Antsirana ao anatin'izay fitakina samihafa zay nytoy androany ny etsika fitakina ny fialany mbe ny tanàna Irmary ao amin'ny commune Pangabe district Anambohidratrimo androany tonga teny amin'ny commune ireo vahoaka nanakatona ny birao ary nanome fepitona 2 amin'ny fitopolora ho an'ny be ny tanàna ametrahany fialana leo kolokolo sy fanarareo tapahefana nandritra ny taona maro ny vahoaka raha ny faneho-kevitra izy ireo tamin'ity androany ity dia ny famory izay mpitolona ka anao izao fanapahan-kevitra izao mihaino tsara ianareo vahoaka ao anaty ianareo no manaiky hoe eny satsia ho akatotsika ny fandrarana misy ao amin'ny commune Mandidin'izay olana ara-pitantanana eny anivon'ny commune zay hatrany misy andian'olona mitonona ho génération Z ao amin'ny commune Ambaikily district Morombe ary mampiasa ny anarana anakorontanana ny fitantanan-draharaha eo anivon'ny commune amin'izao fotoan'izao tonga mitaraina eto andrenivohitra ny secrétaire général eo anivon'ny commune ankehitriny ary manao antsoavo amin'ny génération Z Madagasikara sy ny fanjakana foibe hijery akaiky ny raharaha ankehitriny andao rahantsika ny fanampanazavana misy ireo andian'olona zay nitantana ny commune Ambaikily nandritra ny 30 taona mahery nitantana ny commune io dia efa tsy nahafapo ny vahoaka tsony ny fomba nitantanany azy angamba ka nanova an'izay fitantanan'ny commune zay ny vahoaka an'Ambaikily tamin'ny alalan'ny fifidianana farany teo ka ireo olona reo amin'izao fotoana zao no mitarika korontana ary misandoka ho ZNZ nidina ny mpitondra fanjakana zay tariny lehibe ny district avy eo Morombe
nanao fanadiadiana rehefa nahatsikaritra zany korontana taritindreto olona reto zany ary nanontany teo masondretraretra tamin'ny alalan'ny OMC ny taratasy manamarina ny mahazenizedy andreo olo reo sy ny fahazahoandalana avy aty amin'ny foibe voamarina zany fa tsy manana taratasy reo olona reo ary tsy mijoro ara-panjakana fa manararaotra fotsiny ny faharesena zay ny ainandreo tamin'ny fifidianana hakanan-kery ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary tsy amin'ny fomba ara-dalàna fa mampiasa herisetra mampiasa gros bras hiditra forcé eo amin'ny commune ka eto zany zahay ny tenako indrindra ma secrétaire général ny commune Ambaikily ahy dia manao antsoavo amin'ny zenizedy foibe hanamarina ny zava-misy ao anatin'ny commune Ambaikily. Fa tafiakatra anjato ny tafo ireo tranomay noho ny fahamaizana ny tranga nanomboka ny farany herinandro manerana nosy araka ny tatitra farany hatreto tsy mbola fantatra mazava ny antony firehetana ny fanesy saingy efa mandeha ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao nandray anjara tamin'ny fanampiny ireo trabona avetrany ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika izay nanolotra vary sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ireo tsy manan-kialofana niaraka tamin'ireo ministera samihafa ambirao nasionaly amsahana loza voajanahary ny commune Antananarivo renivohitra sy ny maro hafa fa lafomba vao hafa tonga teny amin'ny rovany manjaka miadana nany arovany Madagasikara ireo mpandala fomban-drazana malagasy anjery manokana momby ity rova mitahiry avakoka ity isy ny fanarenana ny asany soatoavina sy ny fanadiovana ny rova amerenana ny lanjany sy ny asiny amin'izao fotoana izao andao raha antsika ny antsiprian'izay indreto zany izahay avy amin'ny vondron'ny taranaka ny Andriamanjaka eto Imerina miaraka amin'ireo mpitana sy mpitahirana fomba ary koa miaraka amin'ny vondron'ny tanora Andriana Merina tonga aty fotony ety amin'ny lapan'Analamangy zany ijery ireo hoe fanotana fady isan-karazany ka ho tonga izay hanao ny fanarenana izany fanotana fady zany. Izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety namoaka vola viana tao anamariana ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ny taona 2020 amin'ny banky foibe ny Argentina omaly isany ampiavaka ny vola ny fahitana ny kisaran'ny fanafiana nataon'ilay mpilalao fantadaza teo amin'ny taranja baolina kitra maneran-tany Diego Maradona rehefa nifandona tamin'ny Angleterre ny taona 1970 raha ny fampafantarana nataon'ny banky foibe any an-toerana trany natao amidy eo amin'ny tsena anatiny 540 amin'ireo vola ary isy ihany koa ny volavolamena ho varotany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany azadia maoriana izao fampalalam-baovao zao amin'ny fandaharana manokana iresahana ny tontolon'ny fifidianana solombavam-bahoaka tany amin'ny distrika amin'ny Moramanga arahantsika rehefa avy eo amin'ny sivora sy fefany alina fandaharana izay anasananao hatrany amin'ity ala ity ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rapitsondray veloma tompoko. Lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny $700. C'est doux, la douceur au quotidien. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Mivavo.
avec yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.